fitiavana. Ho antsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika iavaka. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika noho ny fitondrany mahasoa izay tondrany antsika fa tonga amin'ity volana famaranana ity isika no volana Desambra izay ho avy tsy hoe fa Novambra antsika zao fa ny loha hevitra antsika kosa efa loha hevitry ny Desambra itsika ny ty Novambra ity ny alahady farany telopolo Novambra 20 sy 20. Ary hitanareo fa miova daholo na ny endriky ny aty aloha ty la mena izy teo aloha dia maitso izy zao. Dia antaniko anareo hoe misy firy moa ny loko liturjika itsika? Firy? 5. Izava fotsy, mena, maitso, manga, volomparasy. Zay mora hitadidina azy: fotsy, mena, maitso, roy sisa, manga sy volomparasy. Ny maitso ampiasaina amin'izao vanim-potoana misy antsika izao tsy dia lava loatra ny maitso, tsy dia lava loatra ny manga, fa fiomanana ny saina ny amin'ny fiavian'ny mpamonjy. Any amin'ny fandalinana dia atao hoe advento, ilay tenena hoe advento, ilay zao tenen'ny tarika teo advento dia fiomanana hoe ho avy ny mpamonjy. Rehefa tonga ny mpamonjy miova ho manga ny maitso. Izany fanantenana fa ho avy ny mpamonjy ho avy izy. Dia atoe-tsaina tahaky ny ahoana, fihetsika tahaky ny ahoana, fiteny tahaky ny ahoana no ananantsika na iainantsika iomanana ny amin'ny fiavian'ny mpamonjy. Lioka toko faharaiky amby roapolo riaba. Dia manomboka amin'ny 15 izy io. Raha zohina ny firafitry ny tantara, ohatra zao ny 15, ny 15 dia zao ny teneniny vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha tsy olona tonga izany rehetra izany dia hisambotra anareo izy ka hanenjika ary hanolotra anareo ho ao amin'ny sinagoga sy ao an-dranomaizina ka hoentiny eo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ianareo noho ny anarana. Izany aniantsokak'izany dia miteny antsika hoe nisy fahasahiranana nitranga tamin'ny andron'ny Lioka. Nanoratra teny ty hitany teo amin'ny Jesosy, ary Lioka dia nahay tsara ny fiainan'i Jesosy satria izy mpitsabo, dokotera izy, mahay tsara ny zava-nisy tamin'ny andron'i Jesosy. Ny fahitanan'ny Lioka dia zao ny hoe nisy olana ny filazantsara tamin'ny vanim-potoana ny ahitanan'ny Lioka azy. Dia zao hoe ny olana ny mpivavaka tamin'izany noterena hiala amin'ny fivavahana. Ohatrantsika zao zany terena hoe miala mivavaka io ianao, ary raha tsy miala ianao sazina, raha tsy vitana sazy gadraina ampirina ny ranomaizina. Tamin'izany nisy fahasahiranana nahazo an'ilay filazantsara. Dia nisy ny fanenjera, nisy ny fisamborana. Dia elanelanelane zany izay olona hita fa mivavaka maninona dia toroana hoe samboriany, 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 samboriany. Ary ny mahagaga iavako ny prison tsy mety feno mihitsy. Mahalana mahery hoe aoka izay fa tsy alefa ty intsony. Fa mahita hevitra alefany foana ilay mpivavaka. Dia tamin'izany zany fahitan'ny Lioka ilay dia zao
rehefa mafy ny fanenjehana mivaky roa le mpiara-mivavaka ary zany fifaliany ankilana mizara roa le mivavaka ny ilany niala tanteraka niala tsy mivavaka ny ilany mijanona ho mivavaka mba nytany hoe tenanao samy mba manontany ny tenany raha misy pression tanjany mitrano hoe miala mivavaka nareo fa raha tsy zany sazinay dia zaho anisan'lay miala ve za sa anisan'lay mijanona hoe gadrainay dia anisan'lay manaiky gadraina ve za sa anisan'lay hoe eny a fa hiala zay dia zao tamin'izany fotoan'izany zany rehefa navaivay ny fanenjehana dia misy olona vitsivitsy nijova olombelona Jesosy Kristy tompo ambaran'ny andiminy fa 13 ndao samy tekely mijery inona ny andiminy fa 13 dia nitonga vavolombelona aminareo dia misy olona nijoro vavolombelona zao tenin'ilay nijoro vavolombelona izay tsy hiala amin'ny Jesosy zany natao inona natao inona na ho gadraina na ho ejehana na ho tapana izay tsy miala amin'ny Jesosy zany zany teny izay dia zareo zany ny vavolombelona zareo zany ny vavolombelona ary io anisan'ny tena nanamafy ny fisian'ny martiora ny avako teto Madagasikara tamin'ny fotoanany izany hoe olona tahaka ny ahoana ny olona tadiavina amin'ity fivavahana ity olona sary mijoro vavolombelona Jesosy dia ohatran'izany koa re martiora reo araka ny fahalalantsika azy zao le martiora misy roa karazana misy ny martiora fotsy ary misy ny martiora mena ny martiora fotsy rehefa mafy ny any nanenina izy mitsoka izy zay ny atao hoe martiora fotsy izy ndray mitsoka izy fa mitondra n'ilay baiboly ny sitrika zay ny mbola ananantsika baiboly hatramin'izao fa ny martiora mena tsy afaka mitsoka dia nivonoina maty izy dia nidorana ambanin'ny baiboly zay ny mena zay ny martiora mena ny martiora fotsy le olona nitsoka dia ny anarantsika le mivavaka amin'izao zany le mijoro vavolombelona tontolo dia anarana avy any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny anarana hoe vavolombelona Jesosy Kristy isika rehetra izao vavolombelona Jesosy Kristy isika rehetra izao zay ny anarantsika rehefa andeha hodinareo rehefa mieritreritra amin'izay hoe za vavolombelona Jesosy za vavolombelona Jesosy za vavolombelona Jesosy mitovy amin'ireo olona izay nisy tamin'izany fotoan'izany nyrahonana natao inona fa tsisy mianana nareo tratra ny fahasairana tratra ny tsy fampy tratra ny eny tonga eny foana mivavaka ary tsara mbola nisy reto nanao zay tsy ianao an'izany hoe zao ny ataotsika eny tompo zao ny ataotsika eny tompo zay ny atao hoe vavolombelona Jesosy Kristy ao dia io vavolombelona hoe zany tamin'izao fotoan'izany zany somary azavainy loka azavainy amin'ity soratra ity dia ny anankiray anazavany azy ny andiny fahadimy folo zao ny anazavany azy rehefa vavolombelona Jesosy zany olona anankiray dia azavainy amin'ny andiny fahadimy folo fa rehefa mandeda lay zava-nisy tamin'izany fotoan'izany samorona lay vavolombelona ampijaliana dia rehefa tonga amin'ny dingana ambonimbony dia asaina miteny dia andiny fahadimy folo manao hoe fa izaho no anomenareo vafa sy saina zay tsy ho azy ny fahavalonareo rehetra ho valiana na ho resy asaina miteny ianao ohatra devan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka miteneninao dia roa ihany raika ihany no marina ny zavatra roa na anao miteny hoe za hiala hivavaka na anao miteny hoe za vonona hijaly vonona hijaliana hatramin'ny faty zay ihany teneninao
fa rehefa miteny an'izany zany ianao ohatra zany ianao miteny hoe zaho dia efa volombelon'i Jesosy ary volona hiara-maty amin'ny Kristy dia zay zany no miteny dia zao ny zava-misy rehefa miteny an'izany zany ianao dia mety tapahin-doha fa hoy soratra masina aza matahotra ny aniteny an'izany na ny vavanao na ny sainao fa rehefa miteny an'izany ianao dia tsy hanana valy anao ny fahavalonao tsy hanana valy na le mpanjaka manao ankety anao tsy manana zava-pitenenina intsony fa tamin'atreo zany dia tafapetraka amin'ny toerana mahamparoton'Andriamanitra anao ianao dia tena mivoaka mamirapiratra amin'ny endriny tena izy ianao amin'ny mahamparoton'Andriamanitra anao rehefa miteny an'izany zany fa tsy mora hoe resan'etika ohatra hoe mora fa raha ohatra zany zao hoe mahatsiarotsika tamin'ny 1835 nisy fanenjehana ny vaivay teto Madagasikara tamin'ny andron'ny fahampanjaka mizara roa le olo nisy ny lefa nisy tsy ny lefa nisy olona hatrany amin'ny efapolo latsaka kely teo a ny samborona teo am-pamarina dia nidina tao anatin'ny oran-tsia dia nasiana tady anankiroa nitady ray avy aty akaikaiky roa nitady ray any amin'ny kaikaiky tongotra dia mbola manisa ny maramila hoe iova ianao sa tsy iova dia mbola manisa 1 2 3 zay voatapahana ny tady ny alika ny ambany any Mahamasina iny alika marobe fa ompiana miandry ny fahatongavana agny ambany any anaty oronany si zany todidimakany dia viraporain'ny alika rehefa tonga ny ambany dia hoy isika hoe raha izato koa moa tamin'izany inona ny teneniko mety teny zao tsy mitovy ny maty anoany sy ny maty rapitso mety teny zao aloha zaho hiala ivavaka fa hoy soratra masina na iza ho izy dia amonjy ny ainy noho ny amiko dia avery azy fa na izy avery ny ainy noho ny amiko dia avonjy azy zany raha ianao miezaka manambotra ny tenanao dia magnary ny tenanao zany ianao fa raha ianao miezaka magnary ny tenanao dia avonjy ny tenanao zany amin'ity vavaka ty miavako misy zavatra itaizany soratra masina antsika zavatra mafy fa ilaina zavatra sady fa ilaina ary asehoy amin'ny andronao asehoy amin'ny fotoananao raha sendra misy zavatra mafy sarotra misehoanao anakiroa no lalana azombana dia mandehana amin'ilay araky ny soratra ohatra ny 10 zao manao hoe manaja ny andro sabata ny sabata atsika zao anaty rehefa lanjainao ny tsena ny mpivarotra mamoaka an'izao feo zao ny mpivarotra tsara ho ny tsena rehefa lahady be ny mpividy entana nareo zao to mahay an'izany ara tsy mitanana dia voan'ny fakapanahy hoe avy mivavaka dia mbola hivarotra sitrany hay mahazo kely entina andoavany mbola azy ny zazamadiky rapitso ary zao ny fakapanahy raha tsy mivarotra anao alahady mivarotra anao alatsinainy tsy mandeha ilay tsenanao alatsinainy dia avy am'izay dia raha mba nivarotra zany zao maly mba nahazo paingotra ray ohatra fa ty zany mivaly efa tsy mivarotra ny andoany nefa mitsena tsisy dia inona zany conclusion za dia hivarotra foana zao isaka lahady dia teny iza zany
temin'iza zany zay zany le fakapana zay zany le fakapana fa ny tenin'Andriamanitra dia hoe alahady natao hanamasinana an'ilay Andriamanitra mety ho mety ny atao rehefa alahady tsisy nitenenao hoe zao fa ny finoanao ny fahatokinao an' Jesosy ny fametrahanao ny mahatsara-toerana n'Andriamanitra eo anivony antokana mandritra ny enina fito andro dia mba atokana hoe isaintsainanao momba ny fiainanao isaintsainanao momba ny fanompoanao aty am-piangonana manao zavatra maro ohatran'izany misy zavatra sampanasa aty am-piangonana ianono ny tenin'Andriamanitra andinianao ny tenanao koa inona tsy mety natao nandritry ny herinandro ary izany tsy atakaliko izay vola mety hiditra amin'ny aorian'ny afovava zany akery afako saiko amin'ity fivavahana ity ary ilanantsika rehetra samy mba mahay mandiny tena atsika rehetra zay zany ny vavolombelona voalohany mampiasa ny vavanao sy ny sainao zao nazavaiko tamin'ny afatsika teo aloha am'izao zany mo rivotra mitsoka ohatrany hoe raha mampiasa ny vavanao zany ianao dia tsy voalanjalanja tsy voatany indrindra ny teny ratsy ohatra zay malaza na amin'ny Facebook araka samy teny ratsy miteny ratsy namana manompa fanjakana manao ino fa zao mba teneniko zao zany mba teneniko tsika io a namboarin'Andriamanitra ary Andriamanitra namboatra atsika ajao le faharin'Andriamanitra nomena atsika misy zavatra natao hivoaka avy amin'ny vavantsika any tsy afirafira zany avy amin'ny vavantsika izy mivoaka fa misy zavatra natao tsy hivoaka amin'ny vavantsika fa mivoaka amin'ny vatantsika aty ambany izy mivoaka ka zao rehefa ny zavatra tokony hivoaka any ambany no avoakanao aty ambony diso zany ianao ary manolotra ny faharin'Andriamanitra mihitsy saintseno zany rehefa faharin'Andriamanitra atsika ireto zavatra reto ary ambany an'izy mivoaka ireto zavatra reto aty ambony an'izy mivoaka fa ny atsika zany zao ny zavatra tokony hivoaka any ambany avoaka atsika amin'ny alalan'ny ompa aty ambony dia mandoto ny tenatsika zany mampitsimbadika ny fahariana ho tsy mety ka ajao ilay faharin'Andriamanitra rehefa zavatra tokony aty ambony izy mivoaka dia aty ambony izy mivoaka rehefa zavatra tokony aty ambany izy mivoaka dia aty ambany izy mivoaka fa aza tsy madibadika fa mahadiso atsika eo anatrehan'Andriamanitra izany ajao zany le maha kristianina atsika ajao zany ny teny ratsy zany tsy tokony hivoaka ny vavantsika zany zany zavatra zany any ambany fa tsy aty ambony ry avako malako zay ny mahavavolombelona atsika ny faharoa ny andininy fahafito amby folo izao ny andininy fahafito amby folo ho alan'ny olona rehetra ianareo no ny amiko io izy tadantsika mifafay ho alan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako ary rehefa jerena tokoa dia efa jerena ny andavanao misy olona ny tsy faly mahitanao mivavaka io mimpanolobodirindrina aminao mipirey fokotany aminao mipiara-mivavaka aminao maloiloy maheno anao mandefa hiram-pivavahana maloiloy dia raha ianao zao manao akanjo tsara nday vava dia tsy miteny aminao fa tsy tiany ary tsy faly mahita ny fiainanao mihamety rehefa manompo tenao an'Andriamanitra tsy faly mahitanao mamoamoatra ny tenanao hoe ndeha hivavaka ny mahafaly azy mahitanao misaboritana zany zany le fanahy ratsy
miara-monina amintsika tsy faly maheno hoe misy zavatra mena ohatra hoe mba manendineny zavatra ianao dia mandeha mifofoleny mandeha ambadika misy olona tsy faly amin'izany izay tavaratra toy zao ny anay raha ohatra ianao zany mandefa lamozika ka alefanao ny ianao mafy ny anahy alefako tsy mafy dia alako anao dia amidiko ny anahy ty dia mividy mafimafiny anao za raha pitso dia jereo a miakatra farany migidina ny fiarahamonina zany mentalité nay zay mbola tsy afaka jusque zao zany fisainana jeky misy zavatra ataonao manao volamena anao androany manao volamena koa za raha pitso manao satroka bonetra ianao hitako mety dia mividy satroka bonetra koa za raha pitso dia ataoko mety fa misy ndraindray misy zavatra hanan'olona ny fiainanao noho ianao manao zay mety zao ny fampahirezana riako ho alan'ny olona rehetra ianao ho alan'ny manodidina anao ianao fa atao foana dia azonao atao amin'ny fanompoanao an'andriamanitra aza miraharaha zany ianao io fijalianao io tsy misaraka aminao io tsy alany Jesosy aminao io fa ento miaraka amin'io ny fiainanao mijaly anao mivaly miadana anao mivaly fa io nataon'andriamanitra ho raiky tapisaka aminao io fiainanao ninona zava-misy ny fiainanao dia ataon'andriamanitra miaradia amin'izany ny amin'ny fiainanao mety manana ianao halan'olona ianao mety le zavatra nananao halana manana tomobily ianao mandalo amin'ny tokotany mety halana tsy manino nomen'andriamanitra anao ny fiaranao ifalio manana vady tsara ianao halan'olona manao lamba tsara ianao halan'olona inona zavatra tsy halan'olona amin'ity fiainany ity fa zany mampanompon'andriamanitra anao manao zavatra tsara ny fiainanao ilay andriamanitra ary tehitonanao amin'izay tsara indrindra dia ifalio zay omen'andriamanitra anao na iza tsy ty na iza tsy ifalio zay zavatra omen'andriamanitra anao ary zao no amarana anazy rehefa jerena ny andiny fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasimy ambin'ny folo dia zao no desana ao miondrika kely tsika mba mijery an'izay na mitraka anareo dia mijery amin'ny fafana nene moa arino fafana ny anareo aty ao ary mamakitsika nefa tsy misy be nandesiny amin'olo ray eo amin'ny lohanareo azy fa ianao ry afaka malalo na alan'olona tahaka nilo anao fa rehefa manao ny mety ianao araka ny Kristy Jesosy amin'ny fiandrasana azy amin'ny fiainanao dia io ny soratra io nomen'andriamanitra anao io arovan'andriamanitra ianao ny filazana hoe singam-bolo dia zao lazay tsisy verina dia singam-bolo iray eo amin'ny lohanareo azy na mafy ny zavatra sedrainao na mangidy ny zavatra sedrainao na inona zavatra hiainanao dia tsy miala aminao zany andriamanitra zany ary miazona anao ho zanany manarany amin'izay maty rehetra ieretanao miazona anao ho zanany manarany tsy miala aminao zany teny rehefa miaritra no mafy anao any andiny fa sivy ambin'ny folo farany hoe amin'ny faharetanareo no antananareo ny ainanao miaritra no mafy anao fa voatananao no mahampanompon'andriamanitra anao voatananao no mahaolon'ny Kristy anao zany no tena zava-dehibe ary zany iezana ny apokalipsy toko fahatelo dia manampy atsika ny andininy fa raiky ambin'ny folo ry afaka mbavaky kely zay ry afaka ary misaotra ny reto teknisianina reto manampy atsika fa hoasehony eo dia jerena tsara eo vakio amarana antsika azy soratra io rehefa vita anao mahavavolomelon'ny Kristy ianao ny vavolomelon'ny Kristy amin'ny mesantsika teo dia misy reto zavatra vitsivitsy reto ny voalohany ampiasa ny vavanao sy ny sainao ianao ny
faharoa alan'ny olona ianao. Ny fahatelo tsy voakitika na dia singam-bolo ray ary aminao. Ary rehefa voatananao zany dia vakeo hifarany. Vakintsika miaraka isa roa telo. Mba tsisy akany satroboninahitra. Mba fantatrao hoe ny avako malala fa misy satroka omanin'Andriamanitra ho anao, lazaina hoe satroboninahitra. Omenanao fandrahoana rehefa miaritra ny mafy ianao amin'ny fanarahana any Jesosy dia misy zavatra omenanao tsy aseho hitany masonao eto fa aorino ny fitipizanao no omen'Andriamanitra anao zany. Mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny hery ny faherezana, mijara, miaritra, misahirana ao foan'Andriamanitra fa atao zany f'Andriamanitra mahasoana. Man'Andriamanitra hery voninahitra. Amen. Zao ry havako, amaranako ny anahy misy reto ka tekomena reto mbola maiky avitsy. Efa tamin'ny kilita voalohany zao aseho antsika. Dia mba mandroso nareo ny zanako malala, mandroso nareo dia vidy zay.